Ary miarabantsika tsirairay avindray toatra ity alahady fa 7 ny volana May ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika. Ny rariana dia ho feny fahasoavana ianao, koa hijoro manjakariva, tsy ho kivikivy, tsy ho ketraka, sanatria moy fo fa manana an'ilay mpamonjiko sy ilay mpamonjinao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao zahay fa nomenao tombonandro hatrany ahafahanay mandray ny famindram-po avy aminao. Dia eto mety aiza ianao akasika ny fony tsirairay avy ka mba azo hery anie zahay satria ianao ny tompony hery rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe mpiay antsika. Nalaina amin'ny Jaona voalohany toko 7:20 manao hoe izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny aina hamonjy antsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Amen. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotom-pony ozy izy fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Azo lazaina amin'ny lafiny rehetra fa mpiay sy mpitondra enta-mavesatry Kristy teo anivon'ny mpianany. Niara nizaka amin'ny fahantrana izy feno fandavan-tena ho azy ireo izy ny aloha lalana azy ireo izy mba hanamora ny toerana sarotra indrindra. Ary vetivety dia nitanterahany ny asany teto an-tany tamin'ny nahafozan'ny ainy. Ny foto-kevitra izay niasan'i Kristy dia tokony hanaingany membre amin'ny fiangonana izay tenany, ny drafitry ny famonjena sy ny fototra izany dia ny fitiavana. Maneho ny tena fahaminjehana sy ny voninahitra ny fiainana kristianina ny tenin'ny Paoly hoe fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aho ozy izy dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako, tsy nitady ny hasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena. Tsy misy tokony hifeny sain'ny hafa, hitsara ho an'ny hafa na maritra an'izay adidiny. Nomen'Andriamanitra fahafahana hihevitra ny fanahy tsirairay ka hanaraka izay maharesy lahatra ny tenany. Hoy izy hoe koa amin'izany samy hampamohan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra, tsy misy nanana zo hampifangaro ny maha izy azy amin'ny hafa. Ao amin'ny fanjakan'i Kristy dia tsy misy fanjakazakan'ny tompo, tsy misy fanerena ihany koa na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Tsy tonga teto an-tany mba hifeny anjelan'Andriamanitra akory Kristy na koa hitaky fanajana anazy fa mba ho mpitondra afatsy ny famindram-po, hiara-miasa amin'ny olona eo amin'ny fanandratana ny taranak'olombelona. Tamin'ny andro faraparany dia izao no ventin'ny teny vavolombelona nataon'i Jaona ho an'ny fiangonana. Hozy izy hoe fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy mifankatia isika. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana hozy izy satria izy no nanolotra ny aina hamonjy antsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Raha fehezina ny mofonainantsika androany dia sarihana ny saintsika mba hanana fanetretehana sy fahamendrehana tahaka ny nataon'i Kristy. Nanolotra ny ainy ho antsika izy ary nanome izay rehetra nananany, na ny foto-kevitra, na ny finoana, ny fanantenana, ny faharetana, ny lalana rehetra natoro. Toy izany koa ireo mpianany ary manosika hevitra, manosika nanositra antsika ihany koa izy ny manao hoe aoka isika ihany koa afoy izy iananantsika mba hamonjena ny hafa. Fa tena mipetraka moa ve isika izay miaina amin'izao fotoana izao mahafoy izay iananantsika famonjena ho an'ny hafa? Na dia isika samy mpiray fanantenana aza, moa ve tsika mifampitsinjo ary manao izay mahasoa famonjena ho an'ny hafa koa? Indraindray rehefa tsy hitantsika aza ny namantsika, iray fiangonana amintsika, iray fanantenana amintsika dia fanomezan-tsiny ve no omentsika anazy sa mihevitra izay mahasoa azy, manampy azy ireny ihany koa? Eny fa dia latsaka anaty fahotana aza izy manampy azy ireny ary manome izay rehetra ilainy avy amintsika mba entina hamonjena azy. Anjarantsika ny mandinika an'izay
fa nilesina an'izay mampatsiahy hoe manana didy izao sy ianao amin'ireny rahalahy sy anabavy na ao amin'ny tompo na tsy ao amin'ny tompo, indrindrandrindra ny tsy ao amin'ny tompo, ka hanome ny fahaiza manao rehetra, ny fananana mihitsy koa aza, maninona moa entina hamonjena ny hafa satria tiany tahaka ny fitiavan'ny tompo atsika, tiany izao sy ianao ihany koa aneo an'izany fitiavana izany amin'ny hafa. Ka na fotoana dia atoloro famonjenan'ny hafa izay anananao na traikefa, atoloro famonjenan'ny hafa izay fahaiza-manao anao fanampiana azy na ara-kevitra na ara-pitaovana na inona. Zany no fifankatiavan'ny apôstôly voalohany, azontsika atao ihany koa zany ankehitriny. Aoka anie tsy handeha amintsika ny fisainana manimba n'izao tontolo izao izay mihevitra ho an'ny tenany ihany, ka na ny ankohonany ara tsy vakiany loha, fa aoka isika verina mandrakariva ny fitiavan'ny mpirahalahy voalohany tahaka ny tiavan'ny Kristy ny mpianany, ifankatiavan'ireo samy mpianany. Aoka ihany koa ianao mba ho fantatro amin'ny tontolo misy anao na fiarahamonina zany na tokantrano hoe olon'ny fihavanana sy olon'ny fiarahamonina tokoa. Afaka isika saotranao zay ray hony amin'izany mofinaina nomenao anay io zany, ampio izahay andadateraka izany ka omeny fanahinao tsilotsaina sy fahaiza-manao mahery tokoa satria ilainay mba hanao zay sitraka ao izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Hallelujah.